Ianao manantsika rehetra tompo. Jesosy tompo, ianao tokoa no ivonjoro zao be izao. Ianao no mampivorana. Ianao no nampisy ny fisimisika. Ary ianao no nanipy ny afo ny fifoazam-banany mba hamonjena ny firenena, hamonjena ny zanakao, hamonjena ny olonao. Mizara ny fitiavanao, mizara ny fiadananao mandrakizay. Raha atao izao fanomborana ny fisimisika izao. Ianao tokoa ny Jesosy io mampirehetra ny afatra izany. Fikambanana natsorinao, natsanganao, no ny famindraponao izany. Aminaranao Tompo no anoloranay izany ataka izany. Amen. Ny anjarako dia ny fahafantarana tsotsotra ny ify sy ny jesika izay mivorona 20 taona lasa zay sy 30 taona lasa izay. Misy moa ny loharano izay mipoira dia ny ray aman-dreny Tadatoa Bruno Rabaruela ka ny velany fonizy mbola mpianatra miaraka tamin'ny Nentomalala dia nahazo ny fanasana tao anatin'ny atao hoe fifaninanana tany Agen France, ary nahazo ny lauréat izany fifaninanana izany, izany hoe malagasy izay nifaninana tamina groupe évangélika danois, frantsay, maro, kanefa no ny famindrapon'ny Tompo dia nitarika Bruno sy Malala de Madagascar no nahazo izany fifaninanana izany, ka nahazony namokatra ny diska 45 toro voalohany vonizy mpianatra tany ivelany. Rehefa vita ny fianaran'izy mivady dia nitontony verina teto amin'ny firenena satria nahatsapa ny antso fa tokony izara ary hanome ho an'ny firenena izay kely mba azo tany ivelany. Izany dia no fitarian'ny Tompo dia nampiona tamin'ny ray aman-dreny WB Ankaramalaza Mama Volavina Germaine izay fantatriny rehetra koa amin'ny anarana hoe Nenilavo tamin'ny taona Pentecosta 470. Zany moa dia taty aoriana be vao fantatra hoe inona moa zany no tena antony ny onana na dia tsy nifankalala akory ary fa hay taona lasa tany aloha tany dia efa nanana faniriana ny Tompo ampiona sy ampiara-miasa ny ray aman-dreny Tadatoa Bruno Rabaruela dia tsy iza zany fa ny révérend Rabaruela Francis Emmanuel izay nitondra nandritry ny 70 taona ny katedrale Analakely Africaine, kanefa noho ny atao hoe safidy manokany ray aman-dreny dia tsy afaka miara-miasa izy tamin'ny Mama Volavina Germaine, ka dia lasa ny zanany no nanohy ny fiantson'ny rainy sy ny fiantsony manokana, ka nahatonga ilay fampiraisana tao amin'ny Mama Volavina Germaine nanomboka ny taona 470. Ny ministeran'ny Tadatoa Bruno sy Nentomalala dia telo sosina lehibe izay tsy mora satria ny fandraisana amin'ny fampianaran'ny Mama Volavina Germaine dia nakinina felo tamin'ny Tadatoa Bruno. Mampalahelo ho an'ny tompo sasany dia tsy nisy izay asa izay, kanefa no ny fitiavan'ny Tompo ny afo izay natsangana eto Madagasikara dia ny fifoazana dia nanome baiko izy tamin'ny alalan'ny Mama hoe eto ianao Tadatoa, tonga eto isan'andro mandray an-tsoratra izay rehetra lasaka. Ary tsy nisy izany fandraisana an-tsoratra izany dia tena mampalahelo tokoa isika taranaka taty aoriana satria tsy afaka ny rakitra ireo antoka famonjena ny firenena, antoka ahafahantsika manana fiadanana hiatrehana ho avy. Malona amin'ny fisavoaran'ny zava-misy
teny izay mendry ray aman-dreny Mamanianava noraketiny dadatobireo ka mba afaka ananantsika fiadanana iandriana no avy. Ankoatr'izay dia nantsona koa ny Ntomalala handray ny dinika satria nofantatsika fa tao amin'ny Toby 7 hektara nanomboka ny taona 7 tany dia namotoy amin'ny Jesosy teo amin'ny toerany Mamanianava hanorona ny asan'ny Toby 238 hanorona ny asam-pivoazana eto Antananarivo. Noho izany dia nandray dinika izy ny olona maro nanomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny alina ary avy eo dia mitondra ambavaka manao ny asa fisoronana eo amin'ny tompo ireo dinika fangataham-bavaka rehetra izay ataon'ny olona hatrany amin'ny 2 maraina 3 maraina any ka raha omeny tompo izy fotoana mba ahafahany matory dia matory, raha tsy misy moa zany fotoana ahafahany matory zany dia mitohy amin'ny fandraisana olona indray. Noho izany dia anisan'ny olona niara-mandray dinika miaraka tamin'ny Ntomalala dia izay no nahatonga azy nanao an'io asany io. Ary ankoatr'izay dia ny fitoriana ny filazantsara sy ny fampielezana ny fampianarana. Marino moa zany fa raha tsy zavatra raketina aloha tsy afaka mihitsy ny zary. Tsy maintsy nanao ny asa firaketana aloha dadatoa zany nanomboka ny taona 470 nanomboka ny taona 570 izy dia nazay ny Mamanianava iandraikitra ny atao hoe mpiandry miara-miasa hitondra ny fampianarana, hizara ny fampianarana ary nanomboka tamin'ny taona 80 dia nandray ny fampianarana mpiomana ho mpiandry ho an'ny Toby 720. Ny ministeran'ny dadatoa Bruno manokana 4 sosona lehibe ary tsy kely izany. Ny voalohany dia ny fampitana ny fampianaran'ny Mama Volavana Germaine Nianava kanefa tamin'ny taona 2000 dia nanao ny tsangam-bato ny toby lehibe 4 izay boky anankiray mirakitra ny fampianaran'ny dada Rensolambo Neny Ravelonjanahary Mama Volavana Germaine ary dadatoa Rakototsandry Daniel. Boky firaketana tsangam-bato ny taona 2000 izay anisany koa napetraka tamin'ny dadatoa Bruno fa tsy ny hoe ny fampianaran'ny toby lehibe Ankara malaza ihany satria noho ny fitiavan'ny tompo dia io sary voalohany io dia manamarika ny fifidianan'ny komitiny toby lehibe 4 azy ho présidentny fiaonamben'ny mpiandry sy ny mpiomana ao anatin'ny FFPM tamin'ny taona 590 izay natanteraka tany Antsirabe ny atao hoe fiaonamben'ny mpiandry sy ny fiaonamben'ny mpiomana. Noho izany dia nankina taminy koa ny firaketana ny fampianaran'ny toby lehibe 4 afo-pitiavana nomeny Jesosy ho an'i Madagasikara ho fanavotana azy. Amin'ny mpiteboka faharoa dia ny nanatanteraka ny atao hoe fanehoam-panokanana izay ho velabelarin'ny Ramatoa Rakotovao Rabaroela volanaina rehefa avy eo moa. Ankoatr'izay dia ny anoratra ny boky firaketana izay ho jerentsika amin'ny slide manaraka eo sy etsy amin'ny latabatra etsy amin'ny fidirana etsy hoe inona avy moa ireo firaketana izay lofosan'ny dadatoa Bruno reo. Ary matetika moa dia izaizanany rehefa mba mijery anazy ao an-trano dia tarena indraindray hoe lamosiny dada foana no hita rehefa misakafo satria dia ao anaty fanoratana, ao anaty fanoratana. Rehefa mba misy fotoana kely afaka mba mitontoka ihany fa dia ao anaty fanoratana hatrany manomboka amin'ny 4 maraina hatrany amin'ny 20 alina dia manoratra dia misy ny vokatra izay afaka jerentsika moa zany rehefa avy eo ambaravarana eo amin'ny latabatra. Ankoatr'izay dia ny handray anjara amin'ny fiainam-pirenena izay hitantsika amin'ity namoralaka anankiray faran'ity izay nandrasana anjara tamin'ny firotsana ho filoham-pirenena tamin'ny 2020 noho izay fandraisana hanjara amin'ny fiainam-pirenena izay satria matsiaro ny tenany fa misy anjo tokoa ho antsika kristianina hitondra ny azafany hijoro eo amin'ny
vanga hitarika eo amin'ny fahazavana ary hitondra famelombelomana ho an'ny firenentsika. Ny fisindrasika dia mifameno, zany hoe ny fi dia mijoro ary ny zesika ihany koa dia mijoro amin'ireto teny fikasana ireto izay nomeny Jesosy tamin'ny alalan'ny ray aman-dreny. Ary ny zesika ihany koa dia manatanteraka ny asa firaketana, ny asa fisoronana, zany hoe taratrinay fitondrana ambavaka sy fanokana tena ho an'Andriamanitra dia tsy mety raha finoana tsy arahana azy, ka dia nomen'Andriamanitra ny zesika ho fitaovana hanatanterahana izany asan'Andriamanitra izany. Zay nefa misy fisin'ny zesika mifampitantana hatrany amin'ny asa izay tanterahana, kanefa tsy afaka manao ny asa raha tsy misy ny teny fikasana omen'ny tompo. Araky ny lalàna sy araky ny fitondran'ny tompo moa zany ny hira sy filazantsara dia teraka tamin'ny 2017 tany Frantsa tamin'ny alalan'ny tarika Bruno sy Malala. Kanefa noho ny fahatsapana ihany koa fa miroso amin'ny asan'ny tompo hatrany dia nangataka ny ray aman-dreny Dadatora Barela Bruno tamin'ny mama ny hoe ahoana tokoa moa zany efa voatokana mpiandry izay, kanefa ny asa ara-pilazantsara fizarana ankira ataonay dia ohatra mbola tsy voatokana. Dia hoy mama hoe fotoana fanokanana ny asa rehetra izao. Ho tanterahana zany tany Karmalaza ny 2 Aogositra 720 sy 1900 izay tanterahany ny filohan'ny fiangonana Luterana tamin'izany Dr Rakoto Andrelarjona sy Pastora Andrea Mahenina Mamy. Ary rehefa natokana tany Karmalaza tamin'ny 720 dia afaka nijoro ihany koa ara-dalàna, nanana ny sata mafikambanana ara-dalàna azy nanomboka teo. Ny zesika dia teraka taorian'ny fiaonam-be 120. Ny antony dia nantson'ny FFKM Dadato Bruno Rabaruela ho tompon'andraikitra amin'ny asa fandalinana sy fandravonana, analyse et synthèse des travaux du Forum 91-92. Ary noho izay asa no tanteran'izay dia na tena avoaka ny lalam-pandrenona tamin'ny 10 ho atsika izay matetika manaraka ny fivoriana ny loparendasy sy ny fizaran'ny zesika dia teny nongenongeny foana hoe tsy iny constitution iny no natao, tsy iny ny vokatry ny fiaonam-be. Dia noho ny fivolian'izay asan'ny fiaonam-be izay dia niaraka tamin'ny mpiara-miasa vitsivitsy tao amin'ny fiaonam-be dia niarany mivondrona zareo dia nanangana ny atao hoe groupe des experts scientifiques consultants, na ny vondrony manam-pahaizana malagasy scientifique izany. Mampalahelo izay monista eto amin'ny firenena kanefa manana ny lalany tompo mba hanarenana sy hanavotana ny asan'ny fiaonam-be dia teraka ny zesika. Ny fi sy ny zesika dia tondrano sy ny vary tokoa. Ny fi dia manao ny asan'ny fitoriana ny filazantsara, maka ny fampianaran'ny toby lehibe 4, mamaka izany ao am-po, miaina sy miaina araka izany, kanefa koa finoana tsarana asa dia foana tanteraka ary mety ho faty. Ka dia ny zesika no sahan'asa ampiarana izany fampianarana sy finoana izany. Noho izany dia vary toy ny vary sy ny rano ny zesika dia ifisy ny zesika ka dia miara-miasa hatrany amin'ny asa izay ataony. Tsy afaka mihitsy hoe ty asan'Andriamanitra, an'Andriamanitra, ty asantsika olombelona, any olombelona, amin'ny maha-kristianantsika olombelona fanahy tena dia tsy maintsy miara-miaraka amin'ny tompontsika izay hitarika antsika hatrany.
N'ankehitriny dia mamelana ireo ampitsangana ireto olona ireto miala fondro tompoko mampitsangana mavesatra anareo izay membre ny GESCA eto amin'ny Vohibe eto Madagasikara izany i docteur Miandro Ernest mivady izay mampiatrano antsika, generaly Ramastera mivady, Andriamato Razafombelo Patrick Sianta mivady, Ramatora Nevijanahary Nevson Olga, io izy. Andriamato Ratoviniana Hery sy Voangy vadiny aorina kely. Nento Lea Ramatora Noromiana Lea mianaka. Andriamatora Andriatseno Hugues sy Laingo mivady. Andriamatora Kotonevy Zaonirina Mino sy Maoly mivady. Etsy Andrifanetsy. Ramatora Andritanjona Noro. Andriamatora Fevarlala Nantenaina Eli ao ambadiky ny fandraisana caméra Loato. Maître Rakotomanga Malala Sosonia. Toko Ramatoa Ravonimboangy Niaga Nirina. Ramatora Oelmanana Bernadette Lalao mivady ao Ramose. Andriamatua Andriamiranto Tefiarson Alfred mivady. Ary Andriamatora Jaonavelo Harmamy Sitina mivady. Reto tokoa no membre ny GESCA izay faly mandray anareo androany, ary tsy adinoko ny anabaviko Rabaroela Rakofao volany aina. Miarabanareo tonga somatsara eto amin'ny espace Katia mizara ny mamy sy ny taonjom-bibo. Misaotra indrindra tompoko. Ny fitohizan'ny asa izay natsangany Dadato Bruno Rabaroela sy ny ankohonany, izany hoe Dadato Bruno sy ny Ntomalala, Dadato Bruno sy ny Nianitra, ary ankehitriny dia ny ekipa GESCA izay natsangana teo. Noho ny fitiavan'ny tompo sy ny famindrampony dia afaka manatanteraka ny tenin'ny mama volavana Germaine hoe Madagasikara Vohibe ny fitoriana filazantsara. Izany asa fitoriana izany dia mitohy etsy akaikitsika Nosy Rahavavy La Réunion izay misy membre ny GESCA izany, mitohy Allemagne, ekipa Europa, France sy Allemagne, miampita ny ranomasina ekipan'ny Canada, Québec sy ekipan'ny Canada, Alberta, ary efa miroso any États-Unis izay misy ny ekipan'ny États-Unis. Noho ny fitiavan'ny tompo moa zany dia afaka mizara ny fampianarany tompo lehibe efatra maneran-tany ny FI sy ny GESCA noho ny fitiavany sy ny famindrampony. Inona moa ny votoatin'ny asan'ny FI dia tsotra ihany izy, efa be moa no ny raketina sy ny soratan'ny ray aman-dreny. Ny asa manaraka dia ny fizarana izany, fampahafantarana izany no maro satria mety hoe ny taranaka teo aloha no nahafantatra, kanefa ny zanaka, ny zafikely, ny zafiafy dia tokony ampahafantarana ihany koa. Noho izany ny asa voalohany izay atraketan'ny FI dia ny boky firaketana izay miainga aty amin'ny Vohibe, aparitaka any ivelany amin'ny fomba moderna moa zany amin'izay azo atao, ary arakin'izay fiarovana ny asa ihany koa. Ny asa faharoa dia ny percope amin'ny teny pirenena 5: Malagasy, Frantsay, Anglisy, Allemand ary
Espagnol. Ny perikopa moa dia teraka tamin'ny taona 2010 tao amin'ny toby 730 tao anatin'ny ady mangotraka ny firenena dia nangataka ny tompon'andraikitry ny fifoazam-panahy tao amin'ny toby 238 tao hoe dadatoa ianao no nirakitra ny teny tamin'ny mama ny lavo anatin'ny ady mangitroka ny firenena mila ireo teny ireo ny fifoazana ahafahany miatrika izao krizy mahazo ny firenena izao. Dia narafitry dadatoa Bruno ireo teny mpikasana avy amin'ny mama ireo manaraka ny perikopa ny fiangonana loterana malagasy. Teraka teo ny perikopa tamin'ny taona 2010 ary noho ny fitiavany Jesosy dia mbola mitohy izany asa fizarana tenin'Andriamanitra izany ao anatin'ny perikopa loterana, kanefa ihany koa misy ny teny mpikasana avy amin'ny mamany lava. Izany dia hitantsika ao anatin'ny Facebook, Instagram ary ny site web ifimadanet.org. Ny site web ifimadanet.org koa dia radio web na web radio. Zay raha mety tsy mahazatra antsika eto Madagasikara moa kanefa efa nohon'ny ataontsika hoe fanamorana ny connexion eto Madagasikara dia afaka ihany koa miaino ireo fampianarana W4 afatra ireo ray aman-dreny amin'ireo web radio ireo manao connexion zany dia afaka inona ireo fampianarana tomiany radio ireo. Ny tambazotra serasera moa ny fitaovana ahafahana manapahingana aingana dia aingana ny asan'ny fisinjesika dia efa etsy izy ny site web, ny Facebook amin'ny teny dimy, ny YouTube satria moa be da be ny olona entan'ny aingam-panahy fa dia izara ny dadatoa Bruno dia nizahana hoe narafitra ho toerana iray mba ahitana azy mba ho moramora kokoa dia ny YouTube Ifi officiel. Ao anatin'izay koa ny Instagram sy ny Twitter izay fitaovam-pifandraisana moderna moa izany. Reto raha jerena indray mijery ireo boky firaketana izay nadodina dia nadodina amin'ny dadatoa Bruno nanoratra azy dia ny boky ny Isaia moa zany 450 izay nozarainy boky 200 izay notanterahany ny famitana izany hatrany farafofinainy ary toy ireny olona satria noho ny fitiavan'ny tompo moa dia nomeny Repoblika Malagasy azy ny brevet d'athlète tamin'ny taona 7 dia izay fanahy mpiazakazaka izay no nanatanterahana ireo boky ireo toy ny olona hanao tatitra amin'ny Jesosy foana izy vita avy ny boky dia lasa misoratra mandeha misoratra foa amin'ny 4 maraina matory amin'ny 10 alina foa amin'ny 4 maraina matory amin'ny 10 alina dia rehefa nanakaiky moa ny taona izay nialany teto an-tany dia ho izy hoe tsy adinona mandrakizay ny amin'ny mama ny lava itsony ao zany hoe efa nomeny antsika ampitiavana daholo ny fampianarana ireo ray aman-dreny fifoazana ireo akoatra ireo boky 10 ny Isaia 450 dia misy ny boky fototra izay afaka jerentsika eo mirakitra ny fampianarana W4 mba hahafahantsika taranaka tsy mijery avy na havanana hijery mpaminany vaovao fa manderaky ny lala amin'ny teny fikasana dia zanaka mandoa ny ray aman-dreny zany. Ny asan'ny Jessica ankehitriny dia manohy izay fanahiny tamin'ny fiaomam-be izay dia ny voalohany dia ny membre moa zany no fampitaiza amin'ny alalan'ny asam-panahiny Ifi. Verimberin'ny dadatoa Bruno foana moa ny hoe ny zavatra rehetra atao dia mila antoka. Ny Jessica moa vondro manampahaizana azy dia tsy kely manampahaizana ao, tsy kely ny expert ao,
tsy kely ny spécialiste ao, tsy kely ny professeur, tsy kely ny docteur ao, tsy kely ny ingénieur ao, kanefa zay rehetra ve afaka mandeha samyreny hampandroso tokoa. Jesosy no antoka. Ary tsaroko eto ny teny ray aman-dreny mama volavana Germaine rehefa vita ny asan'ny fanompanjokana tamin'ny 7 nidina nitohatra tao amin'ny logement 237 izy ny dehitratra ary ny tena nanao hoe ankehitriny dia azoko antoka ny famonjena any Madagasikara. Tsy teteny foana koa zany satria ray aman-dreny no miteny azy. Noho izany isika zanaka sy taranaka dia arina mba ahafahana manatanteraka an'izay hoe azo antoka izay no hoavin'ny Madagasikara, dia mila miverina mandinika moa inona tokoa moa ny afatra izay fanomeny tompo mba ahafahana mandroso. Izay tompoko no fizarana voy mety lava mety voy momba ny fisy Jessica dia ho elanelanina hira anankiray aroan'ny irosona amin'ny fizarana